vaovao manokana hita amin'ny télévision malagasy amin'izao alina izao vaovao manokana satria iaraha mahafantatra ny fisian'ny cyclone mahiry vaika eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eto indrindra ny mpiandraikitra voalohany secrétaire mpanantanteraka ny BNGRC Andriamatoa Rakotondray Louis de Gonzague miarabanao tompoka ary fanontaniana avy hatrany no hoe inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao, inona ny tsara ho fantatry ny rehetra manerana nosy. Miarahaba tompoko, miarahaba ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara. Ny tongavana eto moa zany dia nisy ny fanambarana zay nalefa ny Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernementa zay nalefa tamin'ny Aino Amanjery fanjakana sy ny Aino Amanjery rehetra zay misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Dia izay fanambarana zay dia natao hoany nosy manontolo ka itondranay ny fanazavana manokana amin'izao fotoana izao. Tsara marina zany fa misy lafiny telo ny fanambarana avy any amin'ny météo zay lazantsika hoe avis d'alerte. Misy ny fanambarana fanairana, misy ny fanambarana manambana sy ny farany zany dia ny fanambarana mikasika ny loza mitatao. Ka mikasika an'izay loza mitatao zay indrindra no itondrana fanazavana maika eto amin'ny zao fotoana izao. Ny fanambarana loza mitatao zany dia milaza fa hiditra tsy hoela amin'ireo toerana izay voalaza manaraka ireto ny rivodoza Giovana. Ka amin'izay fotoana zay zany raha pitso dia tsy misy ny asa, tsy misy ny fianarana fa mijanona any an-trano daholo ny olona rehetra miaro tena. Tokony efa hovory ao an-trano ny rano fisotro madio, ny labozy, ny pile mpandehandehanana ny radio, ny kojakoja rehetra tokony ho hita ao an-tokatrano. Ireto faritra manaraka ireto zany no mandray an'izany fepetra voalaza teo izany. Ny faritry ny Analanjirofo rehetra, ny distrika rehetra ao amin'ny faritry ny Antsinanana, ny distrika rehetra ao amin'ny faritra Alaotra Mangoro, ny distrika rehetra ato amin'ny faritany Antananarivo, ny distrika rehetra ao amin'ny faritry Betsiboka, ny distrika rehetra ao amin'ny faritry Menabe, ny distrika rehetra ao amin'ny faritra Antsimonjevana, ny distrika rehetra ao amin'ny faritra Moronmania, ny distrika rehetra ao amin'ny faritra Matsietra Ambony sy ireto distrika manaraka ireto: Manakara, Ikongo, Vondrozo, Vohipeno, Farafangana, Antsalova, Fandriana, Manandriana, Nosvarika, Ifanadiana ary Mananjary. Ireo distrika voalaza teo ireo dia tsy mianatra ny mpianatra raha pitso, tsy miasa ny mpiasa raha pitso, fa samy mipetraka any an-tokatrano daholo miaro tena. Raha ny tena izy zany tsy misy olona tokony vezivezy ny eny an-dalambe. Sotra tompo. Izay zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao sy ny fepetra tokony ho raisina manoloana izay rivodoza Giovana izay raha iverenana izy teo dia tsy mianatra ny mpianatra ary tsy miasa ny mpiasa, mikatona avokoa ny orinasa sy ny birao ary mijanona zany asa mandraharaha amin'ireo faritra izay nambarateo izay iverenako ihany, faritra Atsinanana, faritra Analanjirofo manontolo zany hoe distrika amin'ireo toeran'ireo zany, ny eto amin'ny faritana Antananarivo manontolo zany hoe faritra Nalamanga, Vakinakaratra, Itasy, Bongolava, fakasika izay faritana Antananarivo manontolo zay, Alaotra Mangoro, ny any Betsiboka, ny any Menabe, ny any Atsimo Andrefana, teo ihany koa ny any Moronmania, Matsiatra Ambony, voakasika izay ihany koa ny any Fanadina, Fandrina, ny any Mananjary, Nosvarika sy ny ao Manandrina, Antsalova, Farafangana, Vohipeno, Vondrozo, Ikongo ary Manakara. Amin'ireo toerana izay voalaza ireo zany izay voasokajy ho loza mitatao dia tsy mianatra ny mpianatra, tsy miasa ny mpiasa, mijanona avokoa ny asa mandraharaha ary mikatona ny orinasa sy ny birao. Mbola misy afatra ve tokony ho antitanterinao matompona ndraikitra voalohany BNGRC? Ny afatra ho an'ireo faritra sisa zay tsy voatondro teo kanefa ao anatiny loza filazana fanairana dia manaraka tsy tapaka ny radio sy ny télévision, satria raha vao mivadika ihany koa mahazo fanambarana loza mitatao dia
mihatra ihany koa ireo voalaza teo ireo manomboka am'izay fotoana zay. Ohatra fotsiny dia voalaza fa ny larobia dia any Amorombe, mivoaka any Amorombe sy Morondava ny Rivodoza Giovena. Donc dikan'izay dia mandray an'ireo fepetrareo zany ny faritra zay ahazo an'izay loza filazana, loza mitatao izay. Izay ny amin'iny zany mazava izay voalaza rehetra izay zay tena tsara ho fantatra tokoa satria dia tonga am'le fiteniny miatra manainy izy tia. Zay ny fanazavana nentin'Andriamatora Kotonindray Louis de Gonzague, sekretera mpanantateraky ny PNGRC fa ararotina etiantsika hitondrana fanampim-baovao hafa eo amin'ny lafiny asa fanaovan-gazety. Fantatra moa fa dia hifidy zay solotenany ho amin'ny seni ny mpanao gazety Matianina amin'ny alarobia ho avy izao. Dia misy ny fanamarihana fa Andriamatoa Rivo Andriamasiaja dia tsy mpanao gazety eto amin'ny televiziona malagasy zay isan'ny mirotsaka hofidiana ao anatin'izay ho mpikambana ao anivon'ny seni izay. Izay zany no fanamarihana avy eto amin'ny foibe mpitantanan'ny televiziona malagasy. Marina moa fa izao fampalalam-baovao manokana izao dia ho averimberina eto amin'ny TVM amin'ity alina ity ka dia isorana itsika rehetra tompoko nanaraka izany hatramin'ny farany.